Notokan'Andramatoa Rajaonarimampianina Voangy vadin'ny filoham-pirenena Ery Rajaonarimampianina tamin'ny fomba ofisialy kosa ny efitrano vaovao fanaovana ekografia ao amin'ny hôpitaly etsy Feno Arivo. Nandritra ity fitokanana ity ihany koa no nanoloran'ny vadin'ny filoham-pirenena fitaovana ara-pahasalamana izay ho an'ity hôpitaly ity Atrandeo. Jerentsika avy hatrary ny sary. Notokan'Andramatoa Rajaonarimampianina Voangy vadin'ny filoham-pirenena Andriamatoa Rajaonarimampianina Ery tamin'ny fomba ofisialy ny efitrano fanaovana ekografia ao amin'ny hôpitaly ao Feno Arivo izay noraisiny an-tanana ny asa fanamboarana. Fantatra nandritry ny lanonam-panokana ihany koa fa nanolotra fitaovana ara-pahasalamana toy ny éco-doppler sy chaise roulante miisa roa ny vadin'ny filoha nandritra izany fitokanana izany. Tafiditra indrindra ao anatin'ny fanatsarana ny sehatry ny fahasalamana izao asa sosialy izao. Ny dokotera sy ireo mpiara-miasa amin'ny rehetra koa nefa dia tsy mitsahatra mandrakarivo ny mianatra ary rariny dia rariny loatra raha tolorana ny fitaovana mifandraika amin'izany fianarana izany izy ireo. Ho antsika mianakavy ny toeram-pitsaboana toy itony ny fitaovana ary tsiko ny manamarika fa ity hôpitaly ny Feno Arivo ity dia hôpitaly mandray ny sokajina aretina rehetra, tsy ny marary ny raboka ihany na ny tuberculose fa ny aretina rehetra, ny olona rehetra, na ny ankizy na ny lehibe. Ary amin'ny centre hospitalier universitaire azy dia toeram-piofanana ihany koa sy fikarohana, izany hoe avolenta ny fitsaboana izay ho tanterahina eto. Nangataka ny tohizan'ny asa sosialy toy izao ny ben'ny tanànan'ny Feno Arivo amin'ny alalan'ny fanavozan'ny CSB2 ao an-toerana. Nampanantena moa ny vadin'ny filoham-pirenena Ramatoa Rajaonarimampianina Voangy fa hitondra ny anjara birikina amin'ny fanatsarana ny CSB2 ao Feno Arivo. Nanamarika ny fotoana ny fitsidiana ny hôpitaly ao Feno Arivo.